Marina ny voalazanao ao anatin'ny politika ny fitantanana ny orinasa moa zany me manantona akaikaiky kokoa ny mpanjifa fa toy ihany koa hoe namaly ny fangatan'ny mpanjifa zahay na tonga anay nanokatra ny point de vente nay zay eny amin'ny bypass toerana fitsangatsanganana moa zany ny toerana iny nefa na izanaty zany misy ihany koa ny ponina eny amin'ny toerana manodidina ny bypass anisan'izany ny ao Alasora ny any Avoloa Andoharany fotsiny manodidina ny Mandroseza mba nangataka hoe mba asio point de vente ety aminay dia arabainy zany zao ny vahoaka manodidina ny toerana ireo fa dia nisokatra tamin'ny zoma lasa teo ny point de vente la gastronomie pizza eny amin'ny bypass ao anatin'izao fisokafana zao dia misy tolotra manokana zay nomany ny la gastronomie pizza ho an'izay rehetra nitsidika sy mbola hitsidika n'izany orinasa zany izany point de vente zany indrindra amin'ity farany herinandro ity zay mividy pizza na lehibe io na kely zay mividy an'ilay vokatra antsoina hoe pack bomba dia mahazo une bouteille na coca mangatsika tsara gratuit ozy izy ny fiteny raha ho an'Antananarivo manokana ny resana dia mbola ao anatin'ny fieritreretan'izay anokatra point de vente eny Ambohipoa any Akadindrama miaraka ny fangatahan'ny olona ho an'ny eto Madagasikara isokatra tsy ho ela ny point de vente any Fianarantsoa ao Tapitanana ny any Tuléar ny ao Moramanga sy ny any Anosy-Be akoatran'izay moa misy point de vente azo lazana hoe vaovao ihany na dia point de vente taloha aza fa natsaraina ny ao Tomasina ny ao Bazarikely tsy maiky izahay ny amin'ny fanolorana vokatra vaovao fa mezaka foana aloha zany manatsara ny vokatra zay anana ny la gastronomie pizza tsara marihana ihany nefa ny fa ny vokatra farany izay anisany hoe namediny point de vente la gastronomie pizza dia ilay vokatra antsoina hoe assiette big love zay tena isaorana ny mpanjifanay mankafy an'io vokatra io akoatran'ireo les produits phare moa zany dia ny pizza ny glace ny jus naturel indrindra fa ireo produit fast food ireo ho antsika eny amin'ny bypass ho anareo no nanaovana ny point de vente vaovao dia miandry anareo efa vonona ny ekipa efa vonona ny vokatra amidy raha ny ekipa ny resana dia anisan'ireo zay sangany indrindra any amin'ireo point de vente nay 420 ambiny no natokana hiasa hitsena sy handray atsika eny amin'ny point de vente la gastronomie pizza eny amin'ny bypass zay point de vente fa 520 moa zany ho an'ny orinasa la gastronomie pizza eto Madagasikara dia miandry atsika eny zany ny ambopiona atsika indray indrindra fa amin'ity farany herinandro ty